Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Dada malala zay ny an-danitro endreny fahatsarana sy ny fahalebiazanao amin'ny olombelona rehetra no ariny tananao. Mbola nomenao zao andro vaovao zao, andro amirapiratany voninahitrao amin'ny alalan'izao masoandro mibalika, ary koa nomenao rivotra afany mbola miaina koa zahay, manambara ny faharetanao aminay. Saotranao zay ray malalo midera ny fahalebiazanao ary miankoaka manoloana ny voninahitrao. Izy moa no afaka ampitombo ny androany anay amin'izao fiainana zao. Omenao anay zany satria malala eo masonao tokoa izahay. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao no anatonanay anao ankehitriny ary hanomeza ny voninahitra ny anaranao masina. Saotra Jesosy fa noho ny fahasoavana izay noraisinay teo Kalvari, mbola ahafahanay manantona anao ampasahina ary mandadilady eto ambany tongotra masonao zahay, mangataka ny indrafonao na dia efa nolazainao tokoa araka hoe avaoziko isa-maraina ny famindram-poko aminareo ianao. Diovy amin'ny ranao soa Tompo ho afa-keloka, sasao amin'ny ranao madio ho afa-tsiny. Fa taminao dia taminao tokoa no nanotanay ary izay ratsy rehetra tokoa dia vitanay teo anatrianao. Tompo malalo, fanahy masonao izay mampahery anay isan'andro ane, irinay ankehitriny mba harotsao aty aminay, ahafahanay indray mandray ny sakafo ny fiainana, ahafahanay indray miaino ny teny masonao, ahafahanay indray andeha mifanaraka amin'ny sitraponao, ahafahanay indray mahazo mihery tsy atohaina avy aminao, satria raha tsy eo ny fanahinao masina dia zava-poana tokoa ny zavatra rehetra zay ataonay. Misaotra fanahy masino, mankasitraka Jesosy, hoderahanay mandraka izay ny voninahitrao. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta riavana, ary ampitombotsika mbola ampitomboana amintsika lalandava riavana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Anio ary ny Tompo dia manome ny lohateny amin'ny fampahirezana indray sy aminao hoe Jesosy ihany, Jesosy hatrany, izy no ambarao. Izany ny lohateny fampahirezana omena sy anao indray amin'ity anio ity. Sokafantsika ary ny filazantsarany Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta araka ny Matteo toko faha 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Ovakina izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho ny afaka enemana Jesosy dia nakany Petera sy Jakoba ary Jona rahalainy, ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehan'izy, ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiny tonga fotsy tahaka ny mazava, ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe: Tompoko, tsara raha mitoetra eto isika, koa raha sitrakao, aokao hanao lay 3 eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Elia. Raha mbola niteny izy, indro nisy raona mazava nanarona azy ireo, ary injao nisy feo avy tao amin'ny raona nanao hoe: intino zanako malalako, izay sitrako, izy no henoy.
ary noho nandre izany ny mpianatra dia laviny ankohaka sady natahotra indrindra, ary Jesosy nankeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana fa aza matahotra. Ary noho ny niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsangana ny zanak'olona amin'ny maty. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Zany teny izany ry havana no toriana amintsika indray amin'ity anio ity, ka misy hanim-panahy azontsika raisina tsara ao anatin'izao teny izao ry havana malala ao amin'ny tompo. Ka ny anankiray amin'izany ary dia voalohany milaza manao hoe Jesosy irery ihany no banjino, ka aza sondrina amin'ny famirapiratany ny tendrombohitra ka manadino ny adidy manoloana. Izany ny voalohany. Niova ho lanitra mantsy ilay tendrombohitra, ary dia tonga lafatra ilay tampon-kavoana. Tamana ary ry Petera, tapa-kevitra izy ireo araka an'izao tantara izao, anorim-ponenana eo. Ary dia izao no nilazainy tamin'i Jesosy, tsara ozy izy raha mitoetra eto isika, ary aoka aho hanao trano lahy 3. Zany hoe nisy hafanampony rehatra tao anatiny. Mihery zay hoe tiana manatanteraka an'izany moa dia nanana raha teo, satria Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra no niaraka aminy. Ny zavatra nandrasany tamin'i Jesosy dia teny iray mondy zamana hoe eny, atao voary, izay no tena tiany nandrasany. Hadinony Petera ry havana ireo 7 lay namana izay niandry tao an-dohasa. Tsy tsaroany ireo vahoaka izay nidodidody nitady an'i Jesosy, ary tsy tao anatin'ny eritreritry nitsony ry havana ireo olona marary izay miandry dia miandry an'i Jesosy, miandry fanasitranana avy amin'i Jesosy tao am-poditry n'ilay tendrombohitra tao ambany tao. Ry havana malala amin'ny tompo, mampieritreritra tokoa zany ry havana araka an'ity hanim-panahy voalohany izay ho zaraina amintsika zao tokoa hoe aza sondrina amin'ny famirapiratitra ny tendrombohitra re ka manadino ny adidy manoloany. Hita eto an-tany zany ry havana, rehefa ao anoloany mahafinaritra mantsy ny olona ry havana dia manadino tokoa ny adidy rehetra izay tokony ho atao ry havana. Rehefa mahita tombotsoa ho an'ny tena tokoa mantsy dia vereza ho izay very fa efa miadanao any ianao raha havana. Raha tojo fiadanana manokana tokoa mantsy dia eto aho mandrakizay, itoetra eto aho, fa ny ankoatran'izay dia tsy fantatro. Fa raha ity hevitry ny Petera ity no tanteraka ry havana dia izao tokoa. Ho nanao ahoana ire ireo mpianatra namana izay nilaozana tany an-dohasay? Ho nanao ahoana re ireo mararo maro izay miandry an'i Jesosy? Ho nanao ahoana re ny hazo fijaliana? Ho nanao ahoana re ry Golgota? Satria dia alohany nahafatesan'i Jesosy mantsy izao tantara izao. Nanao ahoana re ny fitoriana ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao? Ry havana, ny hafatra voalohany azavariana re amin'ny zava-tsoan'ny tany ka manadino ny adidy izay manoloana antsika, raha kristianina marina tokoa itsika. Faharoa, ny hevi-dison'ny Petera dia notapahin'Andriamanitra tamin'ny rahona mazava. Verina indray, ny hevi-dison'ny Petera dia notapahin'Andriamanitra tamin'ny rahona mazava. Araka ny fantatsika teo tokoa, tapaka ry havana ny fangatahany Petera n'olona lay, ary raha tsy mbola namary akory Jesosy dia tonga dia nanao zavatra mahagaga Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra mantsy ny faniriana izay diso toerana tao anatin'ny fon'ny Petera
dia izay faniriana tsy mijery afa-tsy ny faritra kely teo atampony tendrombohitra izany hoe faniriana taitra noho ny fahitana ity vahiny lanitra izay tsy fahita akory. Koa dia tsy navelan'Andriamanitra isahirana hamaly azy akory Jesosy zanany fa avy izy tonga dia notapahany tamin'ny alalan'ny raona nanarona izany. Raona izay mifanaraka amin'ny toetran'Andriamanitra izany. Raona fiasana izay ampiasan'Andriamanitra izany azahoan'ny olona miaino azy mivantana. Koa dia raona no nanapahan'Andriamanitra tampoka ny fangatahany Petera fa tsy amin'ny alalan'ny adi-hevitra na resaka lava izay tokony hataony amin'i Jesosy na dia noheveriny Petera aza fa mahafinaritra ny hoe ioromponenana ao an-tendrombohitra izany hoe misy famirapiratana dia hitan'Andriamanitra kosa fa tsy mahasoa azy izany ka tonga dia nitapahan'Andriamanitra zany amin'Andriamanitra mantsiryhavana dia tsy ny mahafinaritra ny olona ny foto-javatra voalohany fa ny mahasoa azy kosa. Havana malala amin'ny tompo mbola misy tokoa mandraka ankehitriny ny olona zay hoe manana hevitra diso tahaka ny Petera izay diso lalana tahaka an'izany tsy misaina ny zavatra any ambony fa ny eto an-tany, tsy mihevitra ny maharitra fa ny mielona riavina mielona mandalo fotsiny zany, tsy mihevitra ny an'Andriamanitra fa ny an'ny olona, tsy mihevitra ny mahasoa riavana fa ny mahafinaritra, tsy mihevitra ny lanitra riavana fa ny tany. Koa Andriamanitra izay be fitiavana sy be fahendrena dia tsy mamela ny olona nge hizotra amin'izany lala-diso izany fa manapaka ny hevitry ny avy hatrany izy amin'ny alalan'izay fitaizana mahasoa zay lazay mety ho lalatery io mety hiditra amin'ny vavahady eto io manarona azy ny raho-pasoavana sy ny fitahiana ary mitahaka azy izany ho amin'ny Jesosy Kristy Tompo ry havana malala ao amin'ny Tompo. Koa mety zary araka n'izao hanim-panahy izay omena faharoa zao hoe tandremo sao hanana ny hevi-diso tahaka ny Petera, mety zary ho tezain'Andriamanitra amin'ny raho-pitahiana sy famonjena izay lala famonjena izay efa nalehan'i Jesosy Kristy. Fahatelo ry havana, inona indray no azo raisika anatin'izao tantara izao? Jesosy irery ihany, izy ihany no zanak'Andriamanitra malalany ka henoy izy zany lay teny voalazantsika teo araka amin'ny 5 ity no zanako malalako izay sidrako, izy no henoy. Indroa angamba Andriamanitra raha mahatadidy anao nilaza an'izao teny mezinezina izao, nilazany an' Jesosy zany hoe zanany malalany kasitrana izany. Ny anankiray tamin'izy natao batisa tany amin'ny Jordana ary dia ny faharoa dia Jesosy irery ihany ity amin'ity tantara eto ity. Jesosy irery ihany ilay nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao mba tsy ho very zay rehetra mino azy fananany fiainana mandrakizay. Jesosy irery ihany ilay nisimpiaina ry havana malala amin'ny Tompo araka voalaza Jaona 1:4. Jesosy irery ihany ilay teny tonga nofoka nonina amintsika. Jesosy irery ihany ilay tsy miova omaly sy ny oary mandrakizay. Jesosy irery ihany ilay fananganana ny maty sy ny fiainana, ilay anamarinana maimaimpona ny mpanota amin'ny fadisony araka ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Romanina 7:4. Jesosy irery ihany ilay efa naharesy ny fasana sy ny fahafatesana araka ny tenin'ny Marika ao amin'ny Marika 5:9. Jesosy irery ihany ilay alfa sy omega, ny fiandohana sy ny hafarana. Eny Jesosy irery ihany fa tsy misy mantsy Paoly famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona azaho mpamonjena ry havana. Jesosy irery ihany izy no henoy ry havana malala ao amin'ny Tompo. Maro ny feo maro heninao eto amin'izao tany izao, maro ny feo mety mamitaka, maro ireo feo izay tsy manambara ny Jesosy. Mampalahelo dia eny fa na dia ny kristiana aza na dia ny olom-boafidy aza
dia tsy eno avy ao amin'ny vavany tsony izany feony Jesosy izany. Raha jerena ity ivelany tao zanak'ondry bonaika nefa ao anatiny dia amboadia mitoa. Ry havana taminany sandoka, ry havana malala. Renina mitandremin Jesosy ireny. Jesosy ireny mitandrema, ry havana, fa ao ny feo maro izay manodidina anao. Fidio ny feo tena izy avy amin'Andriamanitra. Jesosy irery any noenoe. Jesosy irery any toko tsy mamitaka. Fa afaka iteny izy androany araka n'izao voalazan'izao ampaherezana anao indray izany amin'ny fahamarinana faha-efatra. Dia milaza izy hoe mitsangana hozy izy fa aza matahotra. Ilay feo ao anaty rahona dia feo na torakovitra sy nahalafy tamin'ny tany. Toa ilay tany an-tendrombohitra Sinay. Araka ny voalazan'ny Exodosy toko 7:7-12-9-10. Fa ny feon'ilay nanolotra ny ainy amonjy ny sakaizany kosa dia feo mampitsangana sy mahafatahotra azany ny voalaza teo, ry havana, henontsika tsara amin'ny 17 hoe ary Jesosy nakeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana fa aza matahotra. Zany feon'i Jesosy mitsangana fa aza matahotra. Mosesy Eli lalàna sy mpaminany dia samby sanak'olazaina tamin'ny mpianatra, raha lavo ireo mpianatra tamin'ny tany. Fa ilay Jesosy sakaizany mpanota kosa dia nampahery azy ka niteny hoe mitsangana fa aza matahotra. Mosesy Elia izay hoe lalana sy ny hoe fahamarinana izay hoe tokony hoe everiny reto mpianatra ireto angambany hoe tokony hoenona satria avy tany an-danitra izy. Izay no everany azy. Nefa izao tsy navelan'Andriamanitra hiaino azy. Fa zao Jesosy irery any no heno izay milaza tamin'izy ireo hoe mitsangana fa aza matahotra. Mosesy Eli dia lalàna sy mpaminany. Dia samy lasa izy. Tsy hita izy. Fa Jesosy kosa, ilay tsy nandao kosa, ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia izy no nakeo tamin'ny fofeny fitiavana ka nanendry sy nanangana ireo sakaizany ka nilaza mbola veriko indray hoe mitsangana aza matahotra. Eny ry havana, ny lalana izay miteraka tahotra, ilay faminaniana mbola tsy tanteraka tao anatin'ny fo Petera. Jesosy irery any no afaka nampitsangana azy ka nilaza aminy hoe aza matahotra. Mandraka ankehitriny koa ry havako, mampahery anao koa ny tenin'Andriamanitra. Mbola miasa Jesosy tena mbola miasa Jesosy. Manarina ny lafo izy, manoana ny reraka izy. Ny mila ho kivy ange mbola hatanjahany mandraka ankehitriny. Ny mila hamoy fo mbola omeny hery. Ny resy tahotra mbola omeny toky afako. Ny zoim-pahoriana mbola ampy hononony. Jesosy irery any ny toko tsy mamitaka. Ka zao meteza tsangany raisy no toky omeny arao ny baikony miaraha amin'ny lalandava henoy ny feo farany. Jesosy irery any, izy irery any, tsy misy afa-tsy Jesosy. Izy no nanjara ireo mpianatra tsy ilaza izao zavatra izao amin'iza. Inona tokoa moa no zava-maty ilaza mihoatra noho izao fagagana lehibe izay miseho tao an-tendrombohitra izao ry havana? Iza no tsy hitso-po ka hanao filazana izay tena hoe filazana tokony mitalakotrokotroka eran'ny tanàna, eran'ny vohitra manodidina zao faritra izao, noho ny fahitana izay hitan'ireto mpianatra ireto. Iza no tsy te idodododo, te ahita, zovo no tsy te holiana sy handrehany zany zava-mahagaga izany.
kanefa dia ny zavatra mahagaga dia zao atao ahoana reo no fangina ka tsy hanambara izao hitany maso sy nitsapain'ny ny mpianatra zao. Inona no antony nahatonga an' Jesosy nandrara ireo mpianatra ry havana tsy ilaza an'izao zavatra mahagaga izao? Norarahan' Jesosy tsy hanambara izao voninahitra lehibe izao ny mpianatra amin'iza na amin'iza ry havana. Satria nahoana? Satria ry havana lalan'ny hazo fijaliana no andeha izoran'i Jesosy rehefa afaka fotoana fohifohiny izao, ka dia lalan'ny fanetretena izany. Ka izany no nanafoanany Andriamanitra azy araka voalazan'ny Paoly amin'ny Filipianina 5:5-9. Ary izao nazava ny tenin'i Jesosy teo ambany teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsanganany zanak'olona maty. Ankehitriny kosa izy efa nitsangana tamin'ny maty mandidy antsika hijoro vavolombelon'i Kristy anambara amin'izay ny fahagagana izay rehetra nataony. Ary izany tsy maintsy ambaratsika ry havana malala ao amin'ny tompo, satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Nanjara izy teto araka ny teniny hoe mbola tsy nitsangana tamin'ny maty aho, fa ankehitriny kosa izy mandidy antsika hoe hijoro vavolombelon'i Kristy. Ka ninona hanakana anao, niza handrahoana anao na anao fanarabiana anao amin'ny joroana ao vavolombelon'i Kristy noho ny tsy fitiavana, noho ny fialonany sasany izay maheno ny fahatsarany Kristy ao anatinao, dia tsy ahoanao zany fa hanambara foana ianao ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra izay nitsangana tamin'ny maty. Ataony olona ahoana ry havana no hino sy handray an' Jesosy Kristy raha tsy nahatsapa izy fa vela Kristy tao anatinao, fa nasehon'Andriamanitra ny voninahiny tamin'ny fiainako sy ny fiainanao? Ambarao Jesosy Kristy, torio Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, ho azy ireny ny voninahitra mandrakizay. Jesosy Kristy izy irery ihany, Jesosy Kristy izy hatrany, Jesosy Kristy izy no ambarao. Aleluia, amen. Vavaka isika, misaotra anao dia misaotra anao Andriamanitra, mbola nanomezanao anay ny filazantsara soa, mankasitraka mankatelina, satria tsapanay tokoa ny fitiavanao sy ny alalany famindramponao. Nanomezanao anay an' Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonanay, ilay lohan'ny tafika izay arahanay izao. Misaotra anao zahay Jesosy Kristy Tompo, mbola anehoanao ny herinao aminay tsirairay avy izao. Mbola anehoanao fa velona anao Jesosy aho, mampahery anay ianao, mampitraka ny mitanondrika anao, mampatanjaka ny malemy anao, mampitraka ny reraka ianao. Tahio ny tsirairay avy Jesosy, tahio ny tsirairay avy Tompo, handray anao marina koa Tompo sy mpamonjy ny fiainana, ary hanambara hatrany ny fahazavana manerana an'izao tontolo izao. Eny ny lela rehetra hideranao ary ny lohalika rehetra handohalika eo anatrehanao. Misaotra Jesosy, midera sy milaza ho anao rehetra ihany. Raisa-ponoana ry havana hitsodrano tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy nandesy ny fahafatesana, ny fiadana ny Tompo mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ameno ny fo sy ny fanahintsika, andehanantsika hatrany amin'ny fitiavan'i Kristy Jesosy avy any Nazareta. Hoy ny tenin'ny Tompo amin'ity an'io. Jesosy irery ihany, Jesosy hatrany, izy no ambarao. Aleluia, amen. Mahery raha afako tahin' Jesosy, Shabbat Shalom.